tsy hoaiko tantaraina tompo ny herinao misy fasanady are sy ny eloko afaka dia oirao itoriny vaovao mafaly mandray ny famonjena ireo mahatra sy mijaly faharozakora sy mitoriny filazantsara filazantsara ka ny feoko asandratro ileranandy amanitra faharozakora sy mitoriny filazantsara filazantsara ka ny tolokira anambara ny asanany amanitra. ry vahoaka an'andriamanitra zay voantso ny masina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Andeha isika riavana hidera sy ny voninahitra an'andriamanitra. Tsara ny hideranao ry Jehovah Andriamanitra eo sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindra ary anambara ny famindramponao no ny maraina sy ny fahamarinanao no ny alina amin'ny valito orofolo sy amin'ny fendokanga fampifalianao amin'nataonao zahay Jehovah ny asa ny tananao ny obinay Jehovah akory ny alehibeny ny asanao lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Ivavaka isika ry havana ry Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonano tompo ny finoanay ianao sady mpanefa azy isaoranay ianao tompo ny amin'ny afahanay manatanteraka indray ity fampianarana mpitaindavitra ity zay andiniana sy andalinana ny filazantsaranao Jesosy Kristy izay nosoratan'i Jaona. Mametraka feno zany eo am-pelantananao zahay tompo, tao ihany na ny fiomanana na ny fandaminana fa ny fitarihan'ny fanainao masina kosa tompo dia irinay hitoetra aminay hatrany tsy tamin'ny fotoana izay nanomanana ihany fa indrindra ao anatin'izao fanatotosany izao feno izany mandrakarivo izay Jesosy mba hahavitana tsara ny asanao ka raha mpitaindavitra izao fampianarana izao dia tsy ho toy ny olona mifanalavitra fa mifanakaiky ary miombinaina ao aminao Jesosy Kristy ka ny fiarahanay mandinika sy mandalina ity Jaona 5:12 ity dia hoeo anatrehanao tokoa ka amin'ny anaranao Jesosy lay tompo ny voninahitra metinay manesy manatanteraka izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Ry havana malalo amin'ny tompo ry amparibe famonjena matahiry ny finoana mifankaty miasa amin'ny fahazotoana falindray mifankahita sy mifanatritava amintsika ry havana amin'ny fiarahana manatanteraka izao fandiniana sy fandalinana ny soratra masina izao izay mifantoka tanteraka ao amin'ny filazantsara an Jesosy nosoratan'i Jaona ary ny toko 5:12 no andraisantsika izany fiarahana mandinika sy fiarahana mandalina ny soratra masina izany. Io Jaona 5:12 io dia misy fizarana roa lehibe amin'ny ankapobeny. Ka amin'izao fizarana voalohany fanazavana ny 5:12 zao dia ndeha ho raisintsika ny fizarana voalohany ka ny fizarana voalohany dia ny Jaona 5:12 ny ndininy voalohany
ka hatramin'ny faraiky mbe folo zay miresaka ny amin'ny voaloboka sy ny sampany. Ao anatin'izany a dia misy ny zanam-pizarana efatra zay mandrafitra anio andininy faraiky mbe folo, andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky mbe folo. Ka ny andininy voalohany sy ny faharoa dia miresaka momba ny atao hoe firaisana amin'ny ankapobeny sy dinidinika malalaka zay aroso. Ny faharoa dia eo amin'ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra, ny firaisana enti milaza an Jesosy Kristy sy ny mpianatra. Ary ny manarak'izay dia ny andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina, ny vokatry ny firaisana sy ny tsy firaisana amin' Jesosy Kristy, zany kosa no resahana ao anatin'izany. Ary ny andininy fahafito ka hatramin'ny faraiky mbe folo kosa dia ny fitahiana izay anjarany manana firaisana amin'ny Kristy. Ao anatin'izany no ahitantsika zafim-pizarana vitsivitsy efatra eo no isany. Ny andininy fahafito dia hovaliana ny fivavahana zay ataon'ny olona manana firaisana amin'ny Kristy. Eo amin'ny andininy fahavalo dia Andriamanitra no ankalazaina ao amin'izany dinidinika ambary eo zany. Ary eo amin'ny andininy fahasivika hatramin'ny fahafolo ho tian'ny tompo izay rehetra manana an'io fifandraisan'io, satria tahaka ny tiavan'ny ray any Jesosy no tiavan'i Jesosy izay olona tia miray aminy ary tafaray aminy amin'ny alalan'io fanoharana zay nasehony amin'ny voaloboka io. Ary ny andininy faraiky mbe folo farany dia anana ny fifalian'ny tompo zay manana izany firaisana izany. Irosika eo amin'ny fizarana faharoa lehibe. Ny fizarana faharoa kosa dia manomboka amin'ny andininy faharoa mbe folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Io kosa dia milaza ny fitiavan'i Jesosy ny mpianatra. Ery ambony zany dia aseho ilay momba ny hoe voaloboka sy ny sampany, ary zay taratry ny voaloboka natao fanoharan'izay no ambara eto ambany ny amin'izao fizarana faharoa zao hoe ny fitiavan'i Jesosy ny mpianatra. Ao anatin'io ihany koa dia misy zanam-pizarana anankiefatra. Ny voalohany dia ny andininy faharoa mbe folo zay milaza ny didy nomen'ny tompo ny mpianatra. Misy didy nomen'ny tompo ny mpianatra dia io voalaza amin'ny andininy faharoa mbe folo io. Eo amin'ny andininy fahatelo mbe folo ka hatrany amin'ny fahafito mbe folo kosa dia ny filazan'i Jesosy ny fitiavany ny mpianatra. Jesosy dia milaza ny fitiavan'ny mpianany eo amin'izany atao hoe zanam-pizarana faharoa zany. Ka ao anatin'izay dia ahitana zafim-pizarana anankiroa ihany koa. Ka ny andininy fahatelo mbe folo, ny fetry ny fitiavana dia mifamatra amanaina. Zany koa zany lazainao hoe lay fitiavana zany dia mifamatra amanaina mihitsy raha ohatra ka ambara ny fetrany na ny fatrany. Ary ny andininy fahaefatra mbe folo sy ny fahadimy mbe folo dia miresaka ny toetry ny tia any Jesosy. Zay zany no hitantsika ao anatiny ity atao hoe zanam-pizarana faharoa ity. Ary ny andininy fahaenina mbe folo sy ny fahafito mbe folo dia miresaka ny fiandohan'ny fitiavana sy ny antony hifankatiavana. Zany kosa no hitantsika ao rehefa vakiana io andininy fahaenina mbe folo sy ny andininy fahafito mbe folo io. Ary ny zanam-pizarana manaraka dia manomboka amin'ny andininy fahavalo mbe folo ka hatrany amin'ny fahafito amby roapolo, zay misy zafim-pizarana ihany koa arak'izany halavan'izany anankiefatra mirafitra ao anatiny ao. Dia manomboka eo amin'ny andininy fahavalo mbe folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo ny voalohany, ny antony fankalany izao tontolo izao an' Jesosy sy ny mpianatra. Zany no hitantsika ao anatin'izany. Misy antony fankalany izao tontolo izao an' Jesosy sy ny mpianatra, ary dia ambara sy lazainao ny momba an'izany. Eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo dia ny tenin'i Jesosy efa reny ka novaliany fa
ireny zavatra nambaran' Jesosy reny a ireny indrindra no manambaran'ny tenany ary reny no manameloka izay rehetra tsy mino ary tsy nandray azy fa nankahala azy aza. Eo amin'ny 14 ka hatrany amin'ny 15 ny asa lehibe nataon'i Jesosy kanefa nolaviny olona ka izany fandavany zany a dia manameloka azy koa eo amin'ny fitsarana rahatr'izay. Ary ny 19 ka hatramin'ny 17 dia ny fanambarany Jesosy fanambarana zay nataon'i Jesosy fanambarana rososona zay mbola hiseho amin'ny ho avy. Ary dia mamarana azy moa sika ao anatin'izany fa misy teboka anankiroa zay faritana ao anatin'io fa eo amin'ny 19 dia asehon'i Jesosy Kristy ao anatin'ilay hoe fanambarana rososona zany a fa vavolombelona manambarany tompo ny fanahy masina, mpananatra moa ny ilazany azy eto ary ny faharoa dia vavolombelona manambarany tompo ihany koa ny apôstôly, io leo amin'ny 17. Zao ary sika dia iroso eo amin'ny fizarana faharoa lehibe dia ditendry mialoha rososona izany. Ninina nalefa aloha ity tendry mialoha rososony ity satria somary fohifohy ihany izy fa aoriana kosa no iresantsika ny teny sarotra sy ny valy ny fanontaniana. Misy andinitsoratra masina anankitelo manondro mivantana ny amin'ny tendry mialoha rososona ato anatin'izao toko 15 izao. Ny voalohany a dia eo amin'ny 19 eo amin'ny 19 eo amin'ny 19 dia mivaky toy izao: tsy ianareo no nifidy aho Jesosy fa izany nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesia mo ary mba haretany ny vokatrareo mba homeny ray anareo aho zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Ao anatin'izany teny zany a dia ahitantsika mivantana ny amin'ny atao hoe tendry mialoha rososona satria milaza mivantana ny safidy ny Jesosy Kristy, mifantona ny mpianany, mifantona ny mpianany. Zany no fidy anareo Jesosy. Zany hoe teo anatrehany maro zany a zay fanerasera sy fampikasokasoka amin'ny tompo dia ireo 12 ireo ary ireo 12 no tena ifantohan'izany fitenenana zany. Satria ato amin'ny toko 15 arak'izay nilazaina tamintsika fa tany Elotany dia nanomboka teo amin'ny toko 17 ny efa lasy Jodasy ary tsy niverina ntsony. Dia izao teny ambaran'i Jesosy zao zany a dia mifantoka amin'izy 12 lahy sisa. Zany hoe izy 12 lahy tsy eo ntsony Jodasy. Eo Jesosy no manamafy sy miteny manao hoe tsy anareo no nifidy aho fa izany nifidy anareo. Dia manamafy zany fifidianana zay nataon'i Jesosy zany. Ary zany fifidianana zany tsy hoe rehefa nifankahita dia taitra teo dia hoe ianao toa ohatra mety sady mendrika hiaraka amiko, fa izany fifidianana sy atao hoe fifantenana zay nataon'ny tompo zany dia efa hatr'izay zany ary efa tany aloha-tany ny efa lalalin'i Jesosy ireo mpianan'ireo satria Jesosy dia Andriamanitra ary tsy olombelona izy akory ka voafetra ka ao anatin'ny fotoana anankiray zay tapoka no hisehoany zany atao hoe safidiny zany, fa ny safidiny tompo dia efa safidy hatr'izay ary mandrakizay. Ny faharoa dia amin'ny 17 ka hatramin'ny 20. 17 ka hatramin'ny 20. Eo kosa zany a dia iresahan'i Jesosy hoe raha naman'izao tontolo zao nareo dia tia azy izao tontolo zao, fa eo kosa ny tompo dia mamaly manao hoe fa izaho efa nifidy nareo tamin'izao tontolo zao. Ary dia miseho eo ary mivantana ihany koa ity atao hoe tendry mialoha rososony ity a manavaka izao tontolo zao sy ny an'ny tompo sy ny fankalany izao tontolo zao an'ny tompo sy ny mpianany zay no fanteniny.
ao anatin'io zany a dia mbola miariary sy miseho zany atao hoe ny momba n' jesosy kristy ny fidy ny mpianany zany ary ny tsy fifidianan' jesosy izao tontolo izao ary de ao anatin'izay no miseho ny fahakalana izao tontolo izao an'ny tompo ary zay an'ny tompo koa de hitatsika eo a fa miavaka sy miseho misaraka tahaka ny tany sy ny lanitra tsy ny kapaina ny momba ny tendry mialoha rososona satria miavaka ny an'izao tontolo izao sy ny momba azy ary ny any jesosy sy ireo mpianatra manaradia azy ny fahatelo sady farany a de eo amin'ny andininy fa 420 ny andininy fa 420 a de milaza toy izao a ao anatiny zany soratra masiny zany ny andininy fa 520 azafady fa tonga zany mba ahatateraka ny teny zay voasoratra ao amin'ny lalàna manao hoe halany foana aho salamo fa 520 ny andininy fa 5 ary salamo fa 500 ka ny andininy fa 3 zay ny hitantsika an'izany zany hoe ny mpanao salamo zany tamin'ny andro ny nanoratany efa ela dia nanoratra sy nanambary zany teny zany hoe ny olona zay irahan'Andriamanitra hanatanteraka ny asan'Andriamanitra ny mesia zay irahan'Andriamanitra tonga amin'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra na Andriamanitra tonga miara-monina amin'ny olona de asehony zany teny zany fa halan'izao tontolo izao foana ary zany fahakalany izao tontolo izao ny irak'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra zany a dia tsy vo hoe tonga tety-tany ny tompo vao niseho zany fa efa hatr'izay zany a ary mandrak'izay mbola hifakahala hatrany ireo ary zany de mbola manamafy sady mampiseho ny filazana ny aminy hoe lay fanjakana roa samy hafa zay nolazaina tany aloha tany de ny fanjakan'ny mazava ary ny fanjakan'ny aizina na ny maizina ny fanjakan'ny mazava de hala ny fanjakan'ny maizina ka zay an'ny maizina de makahala ny mazava ary fanazava itsika tany amin'ny toko voalohany avokoa zany ary eto de aseho fa tena halany izao tontolo izao tokoa ny an'ny tompo satria ireny no zanaky ny mazava ary manana anjara ao amin'ny fanjakan'ny mazava ka rehefa mitondra ny mazava izy a dia halany maizina izany fanjakan'ny mazava entiny zany satria tsy tiany aizina iariary ny asa ny ratsiny ka dia mankahala ny mazava mandrakariva izy ka rehefa mandray ny tompo ka mandeha amin'ny mazava sy manao ny mazava ary miasa amin'ny mazava de halany maizina zany ka de aoko tsika tsy ho gaga sy ho taitra rehefa manao ny marina isika ka misy mankahala satria halany zanaky ny maizina ny asany zanaky ny mazava de ny fahamarinana sy ny fahamasinana zany hiditra amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'izao fampianaran'izao isika dia ny fanolorana antsika ary fanazavana ny teny sarotra sy ny vali ny fanontaniana zay napetrakytsika mpianakavy ny finoana ny teny sarotra zay entiny eto amintsika eto a dia misy eo amin'ilay andininy fahatelo eo amin'ny andininy fahatelo eo a dia misy zavatra tiany tompo ampitaina ary tiany hazava tsara ary araky ny hitantsika moa zany a fa fanoharana ny amin'ny atao hoe voaloboka sy ny sampany a de ao anatiny zany fikarakarana ny voaloboka zany indrindra no ifantohany dinidinika sy ny resaka entiny Jesosy eto raha manambara ny tompo ny aminy hoe efa madio raha teo nareo no ny amin'ny teniko dia tahaka n'ilay fikarakarana voaloboka zany ny fikarakarana voaloboka mantsy de tena hainy Jesosy tokoa satria zany ny tena harenany ary isany azo lazaina fa fiarina
azahoany betsaka mihitsy ka ny olona manan-karena zany a dia manana tanymboaloboka ary mampiasa olona maro ka sady hainy ny mpanan-karena ny momba ny voaloboka no hain'ny olotsotra ihany koa satria izy mpikarakara ny voaloboka ka rehefa ataony hoe fanadiovana ny voaloboka dia toy izao no zavatra azo ambara jerena tsirairay isapotiny ny voaloboka ka ao anatiny zany isapotiny zany a dia jerena koa ny sampany manomboka hatraty ambany miakatra makany ambony ka ao anatiny zany sampany voaloboka zany a rehefa jerena izy dia misy an'ireny somary ohatrany hoe kirany samihafa ireny zany hoe efa manamarika zany a fefa manomboka misy maina misy manomboka efa tsy miasa tsony a ny oditra le voaloboka dia kikisan'ireny hiala ary tahaka zany koa misy ratsany zay azo lazaina fa naniry teo ihany fefa manomboka memaina de manomboka tapaka ho azy a na manomboka tokony alana am'izay ary misy ihany koa no hoe ratsany maniry atao hoe ravony betsaka fotsiny fa tsy de misy nininina loatra ary misy koa rantsany zay tena hoe sady mamoa no bevo no miaraka aminy zany rehetrarehetra zany de inina azavaina amitsika fa eo ny fikarakarana zany voaloboka zany ka rehefa hoe manadio ny voaloboka de esorona avokoa reny esorona le kirany efa miala iny mba adio lay vatany hitombony tsara ka hiakaran'lay ainy miakatra makany amin'ny ratsany tsirairay ny faharoa esorona reny le ratsany mainy reny satria tsy miasa intsony ka sady manelingelina no indro manimba ny lalakombany le aina zay araisiny avy any amin'ny tany entiny miakatra makany amin'ny ratsana tena izy ary manaraka zany a de misy le tsoina hoe ratsana sy atao hoe ravina gourmand ny etsona azy ho atsika mpamboly de mahalala n'zany io zany a de tsy mahavita na inona na inona tsy mamoaka na inona na inona fa mitsetsitra fotsiny le aina ka raha vo tsy fantatra tsy hita io a de lanin'io fotsiny lizy a de manjary tsy mamoaka tsara lay voaloboka tena andrasana sy le tena izy de esorina ihany koa io atao hoe rantsana misy ireo atao hoe ravina gourmand reo a mba hatonga n'le aina entin'lay hazo miakatra makany am'le voany mba ho tena vo tsara mandrobona sy mitombo ary tena vo andrasana am'zany voaloboka zany de zay le ambaretony hoe ao anatin'le fotoana fikarakarana ny voaloboka zany a no ilazana rehefa vita zany fikarakarana zany hoe efa madio ianareo ny dikan'zany a de ny hoe ny fotoana zay ny rahan'ny tompo tam'reto mpianatra ireto nandritrany zay telo taona zay ary satria efa igadona ankehitriny lay fotoana ilahan'ny tompo a de nasehony Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra efa tsy teo tsony Jodasy araky ny ambareto fa zay hitany zay reny ary zay fantany tao anatiny zay telo taona ny arahany zay tamin'ny teny nataony Jesosy tamin'ny fampianarana natolotra Jesosy tamin'ireo asa mahagaga sy ireo atao hoe famantarana natolotra Jesosy reo de nisy tonga finoana niteraka fanantenana ary nandraisan'ireo mpianatr'ireo fahatokina ny am' Jesosy hoe ity tokoa ny Mesia lay nandrasantsika ity lay Andriamanitra mpamonjy tonga amin'izao tontolo zao ary efa ao amin'ny mpianatra zany ary azo antoka ka nambarany Jesosy hoe efa madio ianareo zany hoe efa manana n'lay tsara efa manana n'lay masina ary efa manana lay fanomaniny Jesosy Kristy natolotra ho azy eo amin'ny andininy fahadimya no manaraka hitondrana fanazavana amintsika ao amin'izany andininy fahadimy zany a dia entina ilazana ny fahatsarana amin'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy ny fahatsaran'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy zay manana firaisana amin'i Kristy a dia mandrobona ary mamoha mandrobona sady mamoha ary velona tsara satria mandray an'lay aina zay entiny tena voaloboka ary omenylay
tena voaloboka am'ireo rantsandreo de ao anatin'izay ny ilazana anio ary zay ny mbola mirenany eto hoe raha jerena zany ao anatiny ty tantara ambary eto tya dia misy le ratsana tsy namo ary le ratsana tsy namo a dia maina de malazo de alana ary de angonina de atsipy any anaty afo zay no ambary eo de isan'ny voasoritra sy voalaza ary nasehony am'izany ny amin'ny Jodasy Iskariota zany hoe teo ihany niaraka tamin'ny rantsana hafa teo fa maina ho azy eo ka ndraindray reny rantsana mainy reny a de mety eo fotsiny izy ary mety koa miala ho azy koa tapaka ho azy eo ary rehefa jerena ny tantarany Jodasy a de isan'ilay rantsana maina tapaka ho azy satria izy tsy mba nalana fotsiny eto fa izy mihitsy no nandao raha ny tantara no jerena de hitantsika ao anatin'izany fa ny fanoharana nataon'ny tompo a de fanoharana tena maneho mihitsy ny fiombonany sy firaisany am'reto mpianatra reto ka na de isan'ny tao anatin'ny tao azy Jodasy a de ratsana maina ka de niala ho azy tao amin'ny tao ary ny mpianatra kosa dia isan'ny atao hoe rantsana tsara ka arakaraky ny mahatsara ny rantsana de zay ny karakarana azy ary voakarakara ary zay ny ilazana hoe zay rantsana tsara dia karakaraina mba hamoa bebe kokoa ary ao anatin'izany famoazany bebe kokoa zany a dia aseho ny fikolokoloana sy fanomezana azy atrany zay mety ho aina hampitombo azy hampandrobona azy ary hampamoa azy ary zany vo zany dia azony ka hitondra fifaliana ho an'ny tompony ny voaloboka na ny tanymboaloboka zany satria hitondra laza ho an'ny tompony tanymboaloboka ny fahavokarany voaloboka noho ny fikarakarana azy sady noho izy mamoaka vo zay tsara ka mampanakarena ny tompony ary de zay ny hitantsika n'le filazany Jesosy hoe fakalazana ny ray zay any an-danitra ny famoazana robe satria hanana fifaliana izy ary handrobona sy velatra ny fivelaran'ny voninahiny sy ny ambaindainy ny fanjakana zay naoro ny tompo sy sitrak'Andriamanitra sy toetra sy velatra ety ambany masoandro eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito dia arak'izany a de misy zavatra roaloha zay mifanohatra zay ambarany Jesosy eto ary ireo zavatra roaloha reo a de asehony amin'ny hoe ny azy sy ny tsy azy mbola manamafy ihany lay tendry meloro sosona resantsika teo zany ny azy sy ny tsy azy de iresahana momba ny reto sampana zay maniry eo amin'ny tena voaloboka reto kanefa koa ilazana ireo olona eto anivony izao tontolo izao ary satria ny mpianatra ihany koa de mbola miaina eto amin'ity zao tontolo zao ity tahaka atsika kristianina hoe mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika ny miaina miriery ny mivelona miasa manatanteraka ny zavatra rehetra ary ao anatin'izany ny ilazana amintsika hoe tsy nalan'ny tompo teto amin'izao tontolo zao isika fa no avahan'ny tompo kosa mba tsy ho namany zao tontolo zao mbola ho hitantsika moa zany a amin'ny dinidinika ho avy ary ao anatin'izay a no iresahana toe-javatra vitsivitsy zay iresahan'ny tompo eto fa izay any Jesosy de nomeny zay mety homendrika sy anjarany amin'izany hitantsika eo fa zay tsy niombona tamin'i Jesosy kosa de asehony eto fa ho very izy sady tsy havita zavatra intsony zay zany le endriky le hoe rantsana tsy tafaray amin'ny tena voaloboka sady esoriny izy ary tsy mavita na inona inona intsony ary zay izy tsy mavita na inona na inona intsony izay no ilazana fa maty izy nalazo izy maina izy na izy neto tapaka ho azy na izy esorina rehefa diovina ny voaloboka satria tsy mety intsony ny rahany
amin'ny tena voaloboka satria tsy izy ka ny an'ny tompo de mazava raha ohatra ka eo amin'ny resaka mampianatry ny tompo sy izao tontolo izao tontolo izao tsy mitsiriritra tsy mangetaheta tsy liana ny amin'ny zavatra rehetra zay nataon'ny tompo na nisy fahagagana zay tsy vitan'olombelona fa Jesosy nanao azy na misy famantarana zay efa maneho lay Mesia zay nandrasany tsy maharototra azy zany na misy teny mivantana azy tohatra ny hoe manindrona ny fony sy ny sainy ary ny fanahiny tsy raharahiany zany fa ho an'ny mpianatra Jesosy Kristy kosa zay efa nofidiny ny tompo zay manana anjara ao aminy ao anatin'ny teny zay ambaran'i Jesosy na ny kely indrindra na ny bitika indrindra na ny lehibe indrindra ao anatin'izany de mampangetaheta azy avokoa iry no tena fiainany avokoa ary zany ry havana no anavahana ny olona manana ny Kristy sy nofidiny Kristy raha mita eo amin'ity zao tontolo zao ty zay tsy any Kristy de hitantsika amin'izany ry havana fa misy zany ao anatin'ny fiangonana de misy fotoana ahitantsika an'io ary zay ny ilazana amintsika hoe misy ny olona sasany ao anaty toriteny vao mandeha mifoka sigara fa maninona io le fotoana zay anomezana mivantana le afatra Andriamanitra le tenin'Andriamanitra lay vo sy sakafo le aina ho an'ny maha-kristianina nefa any tokotany izy mifoka sigara vita ny toriteny zay vao miditra indray ao anatin'ny trano ary misy zany ndray maka izay de nahita ary zay zavatra mpanatsikaritra kely fa de ambarantsika le izy misy an'ireny groupe reny zay nangataka mba hihira mariazy anankiray rehefa niaraka nanao mariazy zay sy pasteur Ramine Paul de pasteur Ramine Paul tamin'izay fotoan'izay no nitoriteny ary vo andeha hitoriteny izy de nivoaka le atoko-pihira lay nangataka hihira ao anatin'izany mariazy zany ary reo olo reo de efa imbetsaka no nifankatratra tamin'ny pasteur Ramine Paul ao anatin'ny fotoana tahaka izao fa isaky ny mitoriteny de mivoaka foany reo rehefa vita ny fotoam-pivavahana de natsony pasteur reo olo reo ary nanotaniny mihitsy le lehibe ny hoe sy nitarika azy nivoaka hoe fa maninona nareo isaky ny mitoriteny mivoaka foana nefa mba mpitory filazantsara akira ary mitondra izany fanevo zany etsy sy heroa mitety fiangonana mangataka hira am'zao de ny teny lay mpitarika manao hoe hira mantsy zay rehefa aveo de mbola nivoaka kely zay nanao répétition ry avako malala afaka am'izany fanamarina ny tenany zany ve izy am'izany raha tena toko-pihira izy ka olona mihira fi zany no adidiny zany no andraikiny zany no ataony rehefa itoriteny ve vao anao répétition ianao marina ve zany mety ve zany fa zany mihitsy ny nambarany hoe eo zay satria orina ny toriteny zay no mihira de eo zay no mamerina ny hira zay ataonay tsy tompoko fa tena mifanohitra ary tena fahavalo ny filazantsara zany tsy ny fahaizanao sy ny zavatra voakanao ny zava-dehibe fa ny fitezananao koa ao anatiny zany tenin'Andriamanitra zany sy ny fijoroanao vavolombelona manoloana izany fianona sy fandraisana ny tenin'Andriamanitra zany isany ve anao lay mangetaheta sy lina ary te higoka ny atsarany zany tenin'Andriamanitra zany hitombonao ka hamoazanao vo mendriky n'izany maha-kristianina anao zany raha mangetaheta n'izany ianao tsy andronao zay atongavan'io fotoana hitoriana ny tenin'Andriamanitra io fa maninona no tonga ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra no mivoaka ianao fa hoe hamerina hira nga zany tsy vita tany aloha-tany nga zany tsy mety raha atao tamin'ny alohan'ny idirana na manao tara mihitsy aza de mamonjy ny toriteny farafaharatsiny tsy mety zany fa ataoko hoe farafaharatsiny satria amin'ny isika protestanta moa de ny toriteny zava-dehibe
ary eo indrindra ny fatoana inona ary ny tao an-tsaina sy tao am-pony reto olony reto. Irososika eo amin'ny 14 sy ny 15. Mbola ao anatin'ny teny sarotra ihany koa izany. Ao anatin'io teny io dia misy firesahan Jesosy ny am'reto mpianatra ireto. Dia mitarika antsika amin'ny alalan'reto teny anankitelo reto. Satria reto teny telo reto dia tiako mba ho fantatritsika ny hoeviny. Ary ny lanja n'ilay teny ny ambaran'i Jesosy Kristy avy eo. Ny voalohany zany dia ny teny hoe namana. Ny faharoa dia ny teny hoe sakaiza. Ary ny fahatelo dia ny hoe mpanompo. Ao anatin'ity mantsy Jesosy dia miteny hoe tsy nataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa nataoko hoe sakaiza. Dia asehony Jesosy le filazanany amin'ny atao hoe mpanompo. Tsy teniny amin'ny mpanompo fa ampiarahako fotsiny izy ho fantatritsika satria mazava tsara ny fanazavana sy ny teny nataon'i Jesosy ny amin'ny hoe mpanompo. Fa lay teny roa voalohany kosa no tiako entina amintsika hoe fa naninona tsy nataon'i Jesosy Kristy hoe tsy nataoko hoe mpanompo intsony nareo fa nataoko hoe namana. Fa naninona no ny safidy ny tompo nanao hoe sakaiza. Fa inona no elanelana, inona ny tsy mampitovy, ary inona mahasamy hafa izany atao hoe namana sy sakaiza izany. Eto dia izay indrindra no tiako hitondrana antsika fanazavana misimisy kokoa mikasika ny amin'ny hoe namana sy sakaiza. Ny namana dia zao no teny zay noraisina rehefa nampiasana ny teny fototra. Plésion. Io no teny nilazana ny hoe namana. Ka 17 no miverina ao amin'ny fanekena vaovao. Ny namana ao anatin'izany dia hoe olona miaraka amin'ny tena matetika ary no ny fifankazahoana no erahana satria mety mitovy fomba fijery na mitovy toetra ary dia ambara amin'ny maha-olona akaiky izany. Rehefa olona ny akaikinao ka tafaraka aminao matetika sy ny sisa mitovitovy toe-tsaina ary mety mitovy atao hoe toetra ihany koa dia azo ambara amin'ny teny hoe namana. Andeha ka ohatra anankiray tsika ny hoe tony tena namako na dia tsy tena manaona loatra satria mitovitovy fomba fijery. Aka ohatra anankiray mazava tsika dia amin'izay fantatritsika tsara. Rehefa ny olona ny tia miakanjo maintimainty dia tia roky izy zay, tia hira mavesabesatra sy ny sisa. Ka rehefa mifankahita izy ireo olona tia roky ireo dia mpinamana izy ny dikan'izay satria mitovy fomba fijery, mitovy fomba fisaina, mitovy fihetsepo rehefa maheno mozika. Ary dia mpinamana izy na dia tsy mifankahita ela be aza satria noho ny mozika dia mifanakaiky satria hitovizana fisainana, fijery ary fihetsepo zany. Dia zay nilazana an'le hoe namana. Namako raha anina satria mpiara mijery amiko spectacle rehefa mijery masikatra satria tia masikatra izy. Namako raha anina satria zay sy izy dia miaraka mandrakariva rehefa tonga ny fotoana misy vondrom-bavaka satria zay mba tia miara-mamaky soratra masina sy mandinika. Namako raha anina satria izy dia mpiara-mianatra amiko ao amin'ny setela na any amin'ny sevala. Zay zany izy ka na dia tsy dia tena misy fifandraisana tahaka ninona aza dia mpinamana satria misy fomba fijery sy fisainana mifanakaiky ary iombonana sy iraisanao. Antsoina hoe namana izy. Fa ny sakaiza kosa dia hafa mihoatra noho izay. Fa voalohany dia ao anatiny ao aloha le teny hoe namana. Namany olona io. Zay vao mety ho sakaiza. Namany olona io zany hoe teo akaiky teo, nifanerasera teo. Fa amboniny zany dia misy filazana momba ny atao hoe fifankatiavana ao anatiny ao. Misy filazana momba ny fifankatiavana ao anatiny ao. Ary zay le hoe mifankahazo am-po ny mpisakaiza
ary ny teny zay nandrony ny soratra masina amin'ny teny grika ny atao hoe sakaiza de hoe philos, ary intsivy am'roapolo zany no hita ao anatin'ny baiboly. Miavaka tsara ny hoe namana ary miavaka tsara mazava ihany koa ny atao hoe sakaiza. Ka ao anatin'izay filazana ny sakaiza zay a de misy fiombonana anaty ao anatiny ao, ary tsy vitany hoe fiombonana anaty fotsiny fa araky ny voalaza ao anatin'ny rakibolana zay manambara sy manazava ny ty teny hoe sakaiza ty de ny hoe ny olona tsony hoe sakaiza de azo ifampizarana na fifaliana na fahoriana, azo ifampizarana zay manjoan'ny tena rehetra mba hifampitondra amin'ny tena zay zavatra mahazo. Faly ianao de zarainao tena nisy an'izao, ory ny fanahinao de ifampizaranao amin'izany. Ary zay indrindra ireto mpianatra reto teo amanatrehan'ny tompo, Jesosy de nahalala ary nahafantatra ny fahorian'ny mpianatra. Ary jereo tsara fa Jesosy nge mitoko 400 efa ny teny hoe aza malahelo ny fonareo, minoana Andriamanitra ary minoa ko ny filazana ny hoe aza malahelo io de satria misy fiombonana, misy firaisana ary ny fampizara taminy ny amin'ny zavatra rehetra mahazo ireto mpianatra reto. Ary eto amin'ity fotoana ity de nambaran' Jesosy amin'izay ny hoe tsy mpanompo intsony ianareo, na de nandray ny tenanareo mpanompo azy, satria ny mpanompo a de manana tompo tompoina. Ary eo anatren'ireny hoe mpampianatra sy mpianatra reny a de tahaka ny fanompon'ny mpanompo, ny tompony, ny fanompon'ny mpianatra, ny mpampianatra azy. Ary mihoatra azy satria ny mpampianatra dia mizara sy manome zay zavatra ilainy sy tadiaviny, ary zay tadiaviny indrindra eo amin'ny fiainany. Zay le mahampianatra azy satria manatsara ny hoaviny zany a sy zay rehetra no kasainy. Ary de zay no mahatonga ny hoe lasa ambonimbony kokoa eo amin'ny filazana ny tompo sy mpanompo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny jiosy, ny filazana ny amin'ny hoe mpampianatra sy ny mpianatra. Ary de eto Jesosy de nyteny hoe tsy mpanompo ianareo, fa manomboka izao de esory eo anatin'ny sainareo izany mahampanompo anareo zany, fa tsy mpanompo anareo fa sakaiza ankehitriny. Sakaiza ankehitriny zany hoe mihoatra noho zay no heverinareo, ny toerana misy anareo eo anatrehan'ny mahampampianatra sy zay heverinareo fa mahatompo a, de ianareo tsy milahatra amin'ny toeran'ny mpanompo intsony. Ary tsy namana ianareo fa mihoatra noho ny namana dia sakaiza. Ary zay ry havana no ilazana fa eo amin'ny ilazan'ny tompo atsika hoe sakaiza de mihoatra noho ny olona hafa zay mahalala sy mahafantatra ny tompo sika, satria isika de olona afaka mamboraka ny aopotsika amin'ny tompo, afaka milaza ny fifalitsika ao amin'ny tompo. Ary ny tompo de efa nandray atsika ho sakaiza ka vonina navitra atsika, satria namoizany ny ainy dia ho famonjenatsika ary ny ananatsika anjara ho aminy amin'ny fotoana rahatr'izay. Manarak'izay a de ny andininy eo amin'ny andininy 220. Eo amin'ny andininy 220 a dia misy filazana zay tsara ampahafantarina atsika ao. Io filazana io a dia mitovy tsisy hafa amin'izay hitatsika ary amin'ny Jaona 7:7-7 zay lazaina fa no tsindriky fatratra izy io tamin'ny fomba filazana azy tany. Toy izao le izy raha tsarotsika ny hoe ny fahatongavan'i Jesosy tetỳ tany a dia ho fitsarana fa tsy hoe ho mpitsara akory. Ary de zany indrindra no ambary eto. Jesosy de niteny manao hoe raha tsy tonga ka niteny taminy de tsy nanan-keloko izy, fa satria efa tonga Jesosy ary niteny taminy de tsy afaka intsony izy ny amin'izay eloka zay efa vitany teo anatrehan'izany fahatongavan'i Jesosy, nitondra fampianarana, nanambara mivantana ny momba io olona io mba elany amin'izay faharatsinika hifantohany amin'izany, nanao asa magaga sy naneo ny mahamesi azy tonga hito amin'izao tontolo izao kanefa tsy nirara iny. Ary zay ny ilazana fa
raha tsy niraharahan'io anao ary ninitsy ny eno ary koa nanao zay nanehoana fa fahavalon'ny tompo noho ny fandavana ny zavatra rehetra nataony dia izay no eloka hitsarana sy tsy hahafahanao amin'ny fitsarana farany ratrizay rehefa miverina mikery sy ny voninahitra Jesosy hitsara ny velona sy ny maty. Izao fatongavana izao dia ho fitsarana, fa ny fiverenany kosa dia fitsarana anao izay tsy mety mandray ary tsy mety nanaiky fa nanda izany tenin'ny tompo izany. Mpiavana manano amin'ny tompo, misy fanontaniana napetraky ny namantsika eo amin'ny 2 amin'ity Jaona 5:10 ity, vomendrika ny maha-kristianina izay ihany no andrasan'ny tompo amintsika. Toe-panaraka an'Andriamanitra, mananao ny asan'Andriamanitra rehetra amin'ny fitiavana. Raha kapohana sy akapoka atao akapoka amin'ny akapobeny zany dia izay no lazaina hoe votaky ny ahoana moa zany no andrasan'ny tompo amintsika dia vomendrika ny maha-kristianina. Inona zany vomendrika amin'ny maha-kristianina zany dia toe-panaraka an'Andriamanitra, satria fitondran-tena nateraky ny finoana ananana sy ny raisina ary vokatry ny fibebahana ka nandraisan'ny tompo atsika dia izay no tokony ho hita eny amintsika. Dia tahak'izay eo anatin'le sampana izay nikarakaraina teo. Rehefa karakaraina le sampana dia izao, tsy misy zany aina sy tsirony aina izay noraisiny mandeha miparitaka any lalakafa intsony, satria efa nidiovina ny esorina dolidolo reny manelingelina rehetrarehetra eny. Dia ny dikan'izay ny voaloboka zany izay mitsetsitra izany aina zany dia mahazo aina ary tonga amin'izay ilana azy zay tena mandrobona tokoa. Ka isika zany dia antenain'ny tompo ao anatiny zany atao hoe maha-kristianina antsika izany, ka mamoaka izay andrasana dia ilay mendriky ny fibebahantsika izany. Raha tena mibebaka marina tokoa isika dia misy voany zany fibebahany zany, ary ny voany zany fibebahany zany no andrasan'ny tompo amintsika amin'izany havoaka antsika izany, satria tsisy lalakafa alehan'ilay aina sy tsirona aina mandeha lalakafa intsony fa mivantana ao amin'ilay voaloboka amin'izay zany. Ka dia antenaina fa voaloboka tena mamosy mitrebona ary tena mamokatra tsara tokoa. Dia toy izany no andrandraina amintsika mpanompon'Andriamanitra kristianina tena miasa amin'ny fitiavana, fahavononana tanteraka ary manana toe-panaraka an'Andriamanitra, mendrika no tena kristianina tokoa, na jerena ivelany na fantarina anatiny dia hita zany. Ny faharoa izay tiana hitondrana dinidinika amintsika ihany koa dia izao: ny amin'ny sampana mamoa sy ny sampana tsy mamoa. Raha ny voaloboka araka ny voalaza dia mila fikarakarana, ary isan'ny azo lazaina fa atao hoe hazo sarosarotiny ny voaloboka, ary izay no mahatonga ny hoe tena arena le izy ka mahasarotiny ny tompony. Ka izao ho an'izay mamoa zany dia maika izy karakaraina kokoa mba hamoa bebe kokoa. Zany hoe zay efa hita fa mamoa zany dia karakaraina mba hamoa bebe kokoa. Ary zany mihitsy ny fiainan'ny fiangonana, satria aza atao mahagaga, aza heverina akory aza hoe misy fiangarana avy eo anatin'izany, fa hita taratra sy azo antoka ao anatin'ny atao hoe asa tanterahan'ny tompo tetỳ ambany masoandro, ny fikarakarana. Ary zay no natonga azy nifantoka tamin'ireto 12 reto, mba tonga azy ireo amoa bebe kokoa ka hitombo sy hivelatra aingana ny ambaindainy ny fanjakan'Andriamanitra, androso izany fitoriana ny filazantsara zany, ho aingana ny fivelarana zany fitoriana filazantsara zany. Ary manaraka izany izay tsy mbola manjary amin'ireny rantsany ireny koa nefa antenaina dia
karakaraina ihany ko reny ary reny mba hananana faniriny hoe tia kosa de mbola jerena ihany aloha fa sao de mbola misy antenaina ao anatiny ao de hitantsika tsara ny fanoarana nomeny tompony amin'ilay hazo tsy nentina moa de hoe kapao fa manimba ny tany de hoy ny tompo ao anatin'izany hoe andraso aloha ialany nenina izy ady adiana sao de mba mamoy ihany satria mety misy antony hafa mety mahatonga azy tsy mety manana an'izany toetra mba mamoy tsara tahaka ny naman'izany fa mahatonga azy io hafahafa io de ilaina fikarakarana koa reny fijerevana manokana mba hatonga azy ho afaka amin'izany manelingelina zany ka hamoazany tahaka n'izay tsara mamoy tsara ary ny tsy azo antoka kosa de reny tsy azo antoko reny arak'le voalaza teo no esoriny satria tonga de miseho reny miseho amin'ny lafiny tonga de ratsy zany hoe tonga de maina izy de esorina na botra izy zany hoe tsy mety mitombo mihitsy de esorina fa ao koa no ohatrany hoe tsara izy satria mandrobona be zay le hoe misy gourmand izy tsika tery am'le filazana tery de tahaka ny aviavy mbetany zany ny aviavy mbetany raha vao mantalo anao ka mijery azy de ohatrany hoe mamokatra beto ay ravony fotsiny zany hoe gourmand izy menakavy ady reny ko satria ratsy avokoa zany de esorina ary alana satria manimba an'ilay tena izy sy le tsara andrasana ady zany mihitsy satria ny fanjakan'Andriamanitra de fanjakan'ny olona zay miaina tamin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary ny omana tamin'ny finoana sy ny fanantenana ny amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay efa nampanantenainy tompo izany ka ho an'izay efa nangetaetan'izany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo de rofiny ny azy angoniny ny azy ary entiny miditra ao anatin'izany fanjakan'izany fa zay tsy azy kosa de dorany ary kapainy satria nanimba sy nanampotika ary nampiseho indrika ratsy tetỳ amin'ny fiainana tetỳ amin'izao tontolo izao zany ny farany amin'izay ho valiana amin'ny fanontaniana samihafa ny akoatran'izay moa matoa tsy valian'ny mpitandrina na tsy voakasiky ny teny dia mety efa voazava tany anatin'ny fanazavana na mety marina lay fieverana de tsy nokasiana eto zany dia miresaka momba ny fisarahana tsy maintsy miseho zany fisarahana zany rehefa tonga ny filazantsara zany hoe raha nandinika ny fiainana teto anivony ity Madagasikara ity sika de misy teny tokoa indraindray mivoaka tsy ampoizina eny an-dalana eny sy eny amin'ny fiarahamonina eny hoe rehefa tonga teto Madagasikara ny filazantsara de tonga nisy ny fisarahana fa tsy takan'le malagasy fahiny intsony tao anatin'le fihavanana sy lay nifankatiavany tany aloha mety marina tokoa zany amin'ny lafiny anankiray hoa fa diso tanteraka kosa amin'ny lafiny anankiray mety ho marina zany amin'ny lafiny anankiray satria raha ny fiombonana sy ny firaisana tao anatin'ny fanompo-tsampy no niteraka ny fisarahana de tena mampisaraka tokoa ny filazantsara satria avahan'ny filazantsara zay mpanompo sampy sy ny tsy mpanompo sampy ka ny mpanompo sampy de mikisaka eriakavy tahaka ny atao hoe osy ary ny olona zay afaka tamin'ny fanompo-tsampy nandao an'izany dia mikisaka tiakavanana tahaka ny ondry zay noavahana tamin'ny osy zay ny zavatra misy tokoa ary zay mbola te hifikitra amin'izany fanompo-tsampy zany de zany indrindra io miteny io zany indrindra io manambary io fa ny filazantsara de mampiray sy mampiombona satria didiny fitiavana no ao anatiny ao ary zay no ilazana amintsika hoe aty amin'ny lafiny ilany etya de tsy mariny zany filazana zany fa mainka aza manatevina
io fifankatiavana nisy teo aloha io ary zay ny ilazana amintsika ry havana hoe mora nandaitra teto Madagasikara ny fivavahana kristianina, mora nandaitra satria ny fo, ny saina, ny fanahy malagasy tia fihavanana, manana zany atao hoe tsy misara menakavy izany ary tia mihavana na dia amin'ny vahiny aza dia tena fiaina ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany. Ary zay no natonga ny hoe mora nitatra sy mora nandray ny filazantsara ny malagasy. Ary ndeha isika hifampitaha satria raha jerena teto amin'ny fiainana teto Madagasikara dia ny fivavahana silamo efa tonga efa ela be talohan'ny fivavahana kristianina. Fa ny fivavahana silamo dia tafajanona tany morontsiraka tany ihany, tsy tafakatra tateny ivotany ary tsy nahazo laka teto Madagasikara fa pahan'olona ihany tany morontsiraka tany no azony. Fa rehefa tonga ny filazantsara tafakatra taty an-drenivohitra nianaka maneran'izao Madagasikara manontolo. Ary hitantsika fa tsy misy toerana zay tsy ahitana fiangonana raha tanàna lehibe zay nahagaga tokoa ny firaisana sovietika ireo rosiana rehefa nandalo taty Madagasikara hoe inona moa tsy mampandroso any Madagasikara nefa feno izina ny toerana lehibe eto amin'ity nosy ity tsy fatany fa fiangonana lizy fa tsy ozina famokarana entana samihafa. Ary teo no nilazana azy hoe fiangonana fivavahany reny fa tsy orinasa iozina akory. Zany manamarika amintsika fa ny fivavahana kristianina aza mampiray ary mampitombo ny fifandraisan'ny olona tsy mifankahazo sy tsy mifankatia rehefa ampiraisiny zany tenin'Andriamanitra zany. Ny fahatongavan'i Kristy dia ho fihavanantsika. Ho fihavanantsika izay tsy nanana azy taloha, tsy nanana lalàna, tsy nanana ny momba ninona nampiraisiny Kristy ho teny iray eo aminy. Fa raha misy sika natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy ny Kristy. Ka zay rehetra nanana ny Kristy teo amin'ny fiainany dia miombona ho teny iray eo amin'ny Kristy. Ka na dia maro ry sika dia iray ihany eo amin'ny Kristy. Ka izay ny ilazana amintsika hoe tena nampisaraka tokoa kanefa tena mampiombona tokoa ary mampiray tanteraka ity fivavahana kristianina ity. Ary zay no asan'ny filazantsara, manavaka ny masina amin'ny tsy masina ary manilika ny diso sy ny tsy izy amin'ny marina sy ny tena izy. Ka raha olona mitady ny tena marina fa tsy ny sandoka dia manatona ny filazantsara. Fa ny olona tsy tian'izany satria tiany ny mikoliolio etseroa sy mamitapitaka ary misandoka samihafa dia milaza ny fanaratsiana fa mitondra fisarahana izany fivavahana kristianina zany. Amarana izao fotoan'izao isika ry havana hivavaka isika. Tompo isaoranay ianao ny amin'ny teninao izay novakiana taminay. Efa narahindreo mpianakavy ny fonona tany an-trano zany ny famakiana ity Jaona 5:12 ity. Ankehitriny dia nitondrana fanazavana ary nampahafantarina azy izay tendry mialoro sosona filazana mivantana nataon'i Jesosy tao anatin'izany 5:12 izany. Ary koa ny famaliana ireo fanontaniana sy izay teny sarotra tao anatin'izany toko izany. Tompo, inonay fa betsaka nefa natolotra kanefa mbola tsy ampy zany. Ka ianao Tompo no hanovona, hanampy ary ampiditra ao anatin'ny fo sy ny saina ho an'ireo manaraka izao fotoana izao sy miara-miombona aminay fandiniana sy fandaliana nyty Jaona 5:12 ity izay mbola tokony hanatevenana an'izany. Mba hitombony amin'ny finoana, haretanay amin'ny fanantenana ary esahanay amin'ny fitiavana, hitombonay amin'ny firaisana aminao Kristy ary izahay samy kristianina. Mba tsy hisy hiteny ka hiteny ratsy hoe mampisaraka ny filazantsara fa mba samy isaina sy heritreritra kosa ny hoe tena mampiray tokoa satria mahatonga ny fo sy ny saina ary ny fanahy zay mangetaeta ny fiainana mandrakizay hitovy fomba fijery ary hiara-dia sy hifampitatana ho amin'izany fiainana mandrakizay zany. Tompo, mangataka aminao zay, ny herin'ny fanainao masina
hitaridalana naika zay rehetra tsy nambolen'ny tananao anatinay raha tsany tompo tahaka ny fanadiovana ny voaloboka mba hatonga ny voaloboka madio hamoa bebe kokoa ary amoa hatrany zany vavaka izany tompo dia kambanay sady farananay amin'le vavaka nampianarinao manao hoe raha nay eo zay any an-danitra wa masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra menao n'izy ianna sazo anay ary mamelany etokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafanay amin'le ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia faly misaotra an'Andriamanitra ry havana ny fahatanterahany izay fampianarana izay sy ny fifampaherezantsika ary ny afatra sy ny teny izay natolotra ho antsika mba hitomboantsika ao amin'ny Kristy mba ho voaloboka mba ho rantsana miray tsara amin'ny tena voaloboka isika ka ho voakarakara hamoa bebe kokoa hatrany. Ny afatra ho antsika ry havana dia manatevina izay rehetra teo aloha ihany ny mpitandrina ny fiombonana sy ny fiarahana mivavaka manokanytsika ny an-trano fampitotram-bavakantsika mba hitomboantsika hatrany ary mandray anjarytsika amin'ireny atao hoe rojom-bavaka famonjena ary manentana antsika ihany koa mba ho tonga mivavaka amin'izay satria efa azo lazaina fa malalaka izao ny fahafahantsika mamonjy ny toerana any am-piangonana ny ray metatra ihany no heverina fa tsy maintsy tandrofontsika ary ireo atao hoe geste barrière rehetra zay ambaran'ny fanjakana ho fiarovana ary isika dia ambaratrano hoe hendry tahaka amin'ny menarana mora tahaka ny voromailala ka dia manatanteraka izany rehetra izany ary dia ameriny toy izao indray isika manohy ka ny toko fa 40 no resahantsika amin'izay fotoana izay. Manaraka tsara isika ry havana ny fandaharana satria misy fotoana mety hiova kely ary dia miverina indray rehefa avy eo fa dia ho hitantsika mianjalana eny zany ambarantsika isaky ny vita ny fandaharam-potoana toy izao. Mamarina ny fotoana tanteraka isika mangataka anao sy manasa anao mba hitsangana andray ny tsodrano. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana hahamasina anareo samy ho tanteraka ka karovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho an'Andriamanitra iry ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Retubo muzi o ampiasa wetiku anubu ambaerire rala vogeza mpautana Ama nikata ni satan